Tsy mitsahatra ny tompony isan'ny trangana tazomoka tamin'ny taona 2024 toy izany ihany koa ny taona 2024 raha ny fanazavana. Tamin'izao 3 volana voalohany ny taona 2024 nahitana fienana izany saingy mbola mijanona ho isan'ny aretina voalohany mahatonga ny olona anatona toeram-pitsaboana raha ny fanazavana hatrany. Araka ny fanadihadiana izay natao, misy amin'ireo distrika sasany no efa tsy dia ahitana izany tranga izany intsony, misy kosa nefa ireo izay tena mbola voakasika izany. Itasy zany ao anatin'ilay distrika azo lazaina hoe efa tafita amin'ny zone d'élimination tazomoka satria raha jerena zany tahany fahavoazana amin'ny tazomoka zany dia any amin'ny 1 pour 100 000 habitants. Izay no azoko lazaina azy angamba ny kahitao zany raha eo anatin'ny mponina 100 000 habitants zany ny taham-pahavoazan'ny paludisme dia efa azo klasena izy ao anatin'ny toerana efa tsy dia ahitana tazomoka. Fa raha ny distrika sasany angamba ny iny faritra tsy matsinanana iny dia iny any faritra Laotra Mangoro dia iny mbola ahitana somary tahany tazomoka somary ambonimbony. Ohatran'izay koa le any amin'ny Haute-Matsiatra mbola ahitana an'izay dia atao Vakinakaraka koa moa zany ny etafy dia somary mbola ahitana tazomoka miakatra. Vinavinaina Olaisha miisa 703 sy 707 tapitrisa no zaraina amin'ny tokantrano miisa 703 sy 403 sy 3 sy 5 tapitrisa hatrany eny amin'ireo faritra 120 ary distrika miisa 100 raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra misahana ny tetikasa nasionaly miady amin'ny tazomoka. Ahatratrarana ny tanjona, misy ny paikady novolavolain'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny alalan'ny programme national de lutte contre le paludisme iadina amin'izany ka manao antso amin'ny fiaraha-miasa amin'ny ministera hafa ny eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Vinavinaina zany dia any amin'ny 70 isan-jaton'ny tokantrano dia tokony azo lay misodomoka. Dia izay le ilana fanentanana hoe andraisan'ny olona ny lay ary ampiasany azy. Araka ny fahafantarantsika anazy moa zany ny adiny tazomoka dia tsy vitan'ny olona anankiray ary tsy vitan'ny ministeran'ny fahasalamana ihany koa fa tsy maintsy ilana tolo-tanana avy amin'ny sehatra hafa, indrindra ny ministera hafa. Ka amin'izao fotoana izao zany izahay dia manana hanao ny fizarana lay fahobe amin'ity taona ity dia tsy maintsy miantso ny ministera hafa ny olo-tanana hanampy amin'izany fizarana zany. Androany no nivorony araka tamin'ireo solotenan'ny ministera voakasika amin'izany ny teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka fivoriana izay niopana tamin'ny fanomanana ity andiany 5 amin'ny fizarana lay misy odimoka maharitra ity.